zay ny amin'iny fa omaly kosa no tanterahana atao amin'ny fiangonana katolika atao tamena ny lailamesa écoménique entina amaranana ny fivorian'ny komite ny foibe ny anivon'ny FFKM nisy araka zany ny feikevitra izay nivoaka tao aorinan'ny fotoana ary nisy ihany koa ny fanomezana tsodrano nataon'ny birao ho anazy efatra amin'ny rahalahy natanteraka ny antsoina hoe fampiavana-pirenena ankilany manana ny fomba fijeriny mahakasika izay ihany koa avy eo anivon'ny vondro politika GEC izay miantsotra ny FFKM ao anatin'ny fanelanelanana amin'ny crise misy eto amin'ny firenena. Nanome tsodrano filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy fampiavana ny eto amin'ny firenena ny komity foibe ny FFKM na ny filakevitry ny fiangonana kristiana eto Madagasikara izay mivory nandritry ny efatrandro. Ny antson'ny mpanao politika ary ny FFKM mba hifampiaino, hifanaraka ary hikatsaka miaraka mandrakariva ny mahasoa ny firenena malagasy. Ny resaka fampiavanana dia anisan'ny verimberina tao anatin'ny lamesa famaranana ny fivoriam-be fa 530 ny komity foibe ny FFKM natao tetsy amin'ny karatany mena. Raha ho an'ny vondrona politika GEC na ny groupe éclaireur de contact dia zava-dehibe nambaran'ny FFKM omaly eo amin'ny firosoana ny fampiavana-pirenena. Zava-dehibe indrindra tao dia misy sahala amin'izao hoe ny komity foibe dia nisodrano foibe FFKM tariny fiangonana efatra amin'ny rahalahy zany hanatanteraka ny fivoriana ao manana ny fiakekeloka antsika sy ny fampiavanana ary ny fifamelana zany hoe zavatra lehibe zay mamaly ny etaetan'ny zeky satria zeky telo na efatra koa regny ngamba ny tamin'izay efa mitarazoka loatra ohatra ny tapidalaka lesika ka mangataka ny fandraisana anjaranareo sahala amin'izay efa nataoko teo aloha satria nareo foana ny fantatra sy tsiboko fa tokony lakile amin'ny famahana olana eo amin'ny fanirana eny sekofirenena. Somary nahagaga ny mpanao politika avy ao amin'ny GEC ny tsy fahatongavandreo tompona ndraiky mpanjakana ambony tamin'ny lamesa izay natao omaly io. Tsy fantatro na azo interpretena hoe ho fandavan'ny fanjakana ny artikla voalohany ve ny tsy fahatongavan'ny tao ny fanjakana tiako resahany eto na ny parlementaire satria za tsy hita amin'ny président CT, za tsy hita amin'ny président CST, za tsy hita amin'ny premier ministre, za tsy hita solitenan'ny président ny HAT, fandavana ny artikla 1 ve ny tsy fahatongavan'ny zareo ao satria ny artikla 28 dia milaza fa ny FFKM anisany tompon-draharaha ihany koa amin'ny fandehanjavatra amin'ny famahana olana eto Madagasikara. Andrasan'izany ny fanambaran'ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy tao aorian'izay tsodrano nomeny komity foibe ny FFKM izay.